feon'ny fitiavana nanohina ny fiainako ka tsy azoko ansirana mahery faika mantsy ka tsy azoko ampaninina ary tsy azoko ansirana le feon'ny fitiavana naniraka ozanany ny fiainana raina raisiko ny anjarako isorako ny lalako raisiko ny anjarako isorako ny lalako zany fa miantso ay le feon'ny fitiavana nanohina ny fiainako ka tsy azoko ansirana mahery faika mantsy ka tsy azoko ampaninina ary tsy azoko ansirana le feon'ny fitiavana naniraka ozanany ny fiainana raina raisiko ny anjarako isorako ny lalako raisiko ny anjarako isorako ny lalako tsofirano tsara rery dadasirine ty zanaka iany ambany efireo aty fa any hoany kosa tsiaranareo andefa tonombavaka tsofirano tsara re ty mpivahiny ty fa lavitra lalana ka mila nitsotrano anambona ny tiako tsofirano tsara re ty mpivahiny ty fa lavitra lalana ka mila nitsotrano anambona ny tiako feon'ny fitiavana nanohina ny fiainako ka tsy azoko ansirana mahery faika mantsy ka tsy azoko ampaninina ary tsy azoko ansirana le feon'ny fitiavana naniraka ozanany ny fiainana raina raisiko ny anjarako isorako ny lalako raisiko ny anjarako isorako ny lalako tsofirano tsara rery zoko sirizany tiavana iany ambany efireo aty fa any hoany kosa tsiaro anareo andefa tonombavaka tsofirano tsara re ty mpivahiny ty fa lavitra lalana ka mila nitsotrano anambona ny tiako tsofirano tsara re ty mpivahiny ty fa lavitra lalana ka mila nitsotrano anambona ny tiako fa miantso ay feon'ny fitiavana nanohina ny fiainako ka tsy azoko ansirana mahery faika mantsy ka tsy azoko ampaninina zany zay sœur Nirina Odety zany manarako a sœur de Saint Joseph d'Aosta eto Analamahitsy a zay a dia sœur de Saint Joseph d'Aosta moa miara-miasa mivantana ny rehetra raha eto amin'ny paroisse Fanamasina Analamahitsy ndresahana ny atao hoe teoposy teompanandro fikambanana anatin'izany sœur de Saint Joseph d'Aosta zany a dia ny hoe mikendry a ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavanamana zany hoe aseho amin'ny alalan'ny fitiavanamana ny fitiavana an'Andriamanitra dia mety hipetraka angamba mafantany efa maninona ny sœur de Saint Joseph zany hoe ny tempoa sy ny teom-panahy ny Masita Josepha zany a no ezahany masera iaina tsotra lehilahy be finoana dia miaina bebe kokoa anatin'izany hoe
fanginana sy fitiavana ny mahantra sy ny madinika. Raha ny asa fikambanana ankapobeny zany no resahana indray a dia ny masera Saint Joseph d'Aosta dia misokatra amin'ny sehatra rehetrarehetra araka ny zavatra takiany fikambanany, andraikitra takiany fikambanany zava-misy a takiany toetrandro. Fa ny asa rehetra izay azo ny vehivavy atao a ka mifanaraka amin'ny toetrandro, takiany fiangonana amin'ny toetrandro a dia azo ny masera rehetra atao amin'ny fikambanana Sœur Saint Joseph d'Aosta atao avokoa. Ka arak'izay toerana rehetra itsoina azy a, araka ny zavatra takiany faritra no anaovany masera an'izay andraikitra zay. Eto Analamahitsy moa zany raha ohatra ny eto nijerena dia hitanareo fa ny sekoly a dia ndraiky eto masera satria izay nilain'ny olona eto. Ao koa miresaka mikatesisana olona ny amina retirety amin'ny Saint-Ignace zany fantatrareo maison Saint-Ignace dia masera koa miandraikitra an'ireny. Manana koa zay amin'ny maison ana fanaisana la retirety any Amamarina ny Fianarantsoa. Dia sehatra maro any ambanivohitra any moa zany a dia sehatra rehetra dia izany masera ikatroana. Fa indrindra ny tsy adino araka anisan'ny angalanay ohatra be ny be amin'ny Pasteur Joseph dia ny hoe fitiavana manokana, ny mahantra sy ny madinika. Ny anarako moa zany dia Sœur Josiane, atao anatin'ny fikambanana Carmelite Mineur de la Charité, na antsoina ihany koa atao anatin'ny fikambanana Mariale amin'ny trano fitiavana. Ny asa ataonay atao anatin'ny fikambanana moa zany dia mikarakara an'ireo izay natao hoe ny angarany vitana na ireo izay tena tsisy mpia mihitsiny, indrindra an'ireo zaza sembana. Dia ahoana moa masera zany no nitsirian'ny vocation anao na tonga anao eto amin'ity fikambanana ity? Ny fomba nitsirian'ny vocation moa zany dia fonao mbola kely any amin'ny 10 taona any zany dia efa nanira hoe tianao relijozy a. Dia avy eo moa zany hoe noho ny vanim-potoana mandeha foana zany dia ny ela zay vao nahita ny fikambanana ka izay ny antony safidianako ny aty trano fitiavana satria rehefa nisafidy resaka mbô aiza marina zany tokony andehanako dia aty an-trano fitiavana no an'ireny foko sy ny saiko zany hoe ahafahako manatanteraka izay atsin'Andriamanitra atao amin'izay. Inona moa zany masera ny karisma ny fikambanana misy anao? Ny karisma misy an'ny fikambananay zany dia miaina ny dokotelo izay zaratelo mazava dia ny ten'Andriamanitra. Miaina ny ten'Andriamanitra izay roso fiangonana Audiniana androany izay. Dia ny Eucharistie dia mandray ny Eucharistie masina isan'andro araka izay azo atao. Ary ny fandraisana an'ireo mahantra. Ireo mahantra ireo moa zany dia ireo izay natao hoe zaza sembana ny angarany vitana. Dia izay no atao solony ray aman-dreny ho azy ireo. Dia ireo ny karismanay ary ny fomba iainanay anazy zany dia mitohy arak'izay ihany hoe lasa liturgie mitohy zany ny fiainanay eo am-panatanterahana an'izay satria ireo mahantra izay miaraka miaina aminay karakarainay zany no Eucharistie velona mandehandeha ho anay. Aiza moa ny toerana misy anareo eto Madagasikara? Misy anay eto Madagasikara amin'izao dia efa misy 13. Eto amin'ny diocèse n'Antananarivo dia misy any Ambanidia, Andohatapenaka, Itosy ny maison prière izay natokana hivavahana. Dia ety amin'ny Analamahitsy zany ny maison formation ho an'ireo noviciat. Ary amin'ny diocèse ny Toamasina misy anankiray, dia any Antsirabe dia Ambositra, dia Fianarantsoa, Ampasimanjeva. Saotra betsaka masera. Sika mba hanontany anao frera isa moa ny anaranao sy ny fikambanana misy anao? Ny anarako dia Frera Louis amin'ny fikambanana Capucin ary ny fehiveko avy Ambositra. Azonao lazaina fohifohy ve frera ny atombohan'ny vocation tao aminao sy ny fidiananao ny fikambanana? Ya, mbola kely za dia efa naniry hiditra fiainana religieuse ka tamin'izay zany hoe misy mopera mitorony ambanivohitra reny mopera diocésaine dia teo izy rehefa manao lamesy izy mihira ka igny indrindra tena tiako dia izy mihira. Tateorina farafara kely zay zany avy tany Batombositra ny fikambanana Frera Capucin izay midirako ty dia teo amin'izay tena nahasarika zaho amin'ilay
le fanirina atao aminay le fomba fitafindreo koa tena tsara dia igny amin'izay nahatonga za tena niditra ao anatin'ny fikambanana. Ary azonao lazaina fohifohy ve ny étape de formation eto amin'ny fikambanana? Ny étape de formation atao anatin'ny fikambanana zany hoe misy moa voalohany hoe misy séminariste fa le tena fanomboana ny étape zany amin'ny postulat any Ivatombozotra taona raiky. Avy amin'izay magnano novice taona raiky any Antsy. Dia poste novice mandeha fianarantsoa. Dia amin'izay magnano examen hiditra amin'ny classe séminaire mandeha Atsirabe. Dia avy eo mbola magnano année franciscaine amin'izay fanomanana boaty farany miverigna ndraiky any fianarantsoa. Dia avy amin'izay magnano théologie mandeha aty Ambohimalaza Antaninarenina. Anatin'ny atao hoe fankalazana ny antson'Andriamanitra isika, inona no fahazahoanao an'izany, inona no tokony andraisana azy zany hoe fiantsoan'Andriamanitra amin'ny ankapobeny? Fiantsoan'Andriamanitra moa zany dia miteny journée de vocation tsika dia matetika ny tonga an-tsain'ny olona dia hoe any pretra sy ny religiosy zany ho andro masery zany. Fa raha ny tena izy zany ny atao hoe antson'Andriamanitra dia izay feon'Andriamanitra miantefa amin'ny olona tsirairay, ny olona rehetra tsy akanafaka tsirairay. Fa Andriamanitra kosa rehefa miantso dia efa arak'izay hoe izay antso tiany antsoina ny tsirairay izay. Misy sokajy anankitelo no isehoan'izay ao aloha ny vadiso fantatsika loatra dia ny ao amin'ny fanampadiana kristianina zany izay miroso amin'ny sakramenta mariazy. Dia ao ihany koa fiantsoan'Andriamanitra ho religiosy, ny masera ny tonga dia fantatsika ny frera. Dia ao indrindra ihany koa ny fiantsoana ho pretra amin'ny fandraisana ny sakramenta ny ordre na ny hoe filaharana. Dia ireo mampirantsika eto amin'ny paroasy ireo zao dia nandray an'izay sakramenta ny ordre na filaharana izay. Dia tsy adinontsika zany izay fa ao ihany koa azo atao hoe fanefa ny razo ansina le hoe antson'Andriamanitra koa ny ho-tokantena, sady tsy ao amin'ny religiosy izy, ny tsy ao amin'ny toerana misy mipretra, ny tsy ao amin'ny fanambadiana, dia hoe célibat. Dia izay fa tokantena izay koa dia anisan'ny antson'Andriamanitra.